Eny ary dia afaly miaravantsika tsirairay avindray a manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Saorantsika ny tompo a fa izy no mbola manome tombonandro afahantsika miaino ny teniny izay fanasy fiainana, izay famelomelomana antsika ary manamasina antsika. Fanahy masina, fanahy mahery, fanahy ny fahamarinana, hitarika antsika ny marina rehetra ary hanazava antsika n'izao teny rehetra izao. Tsy ho tenin'olombelona norentsika, fa izy hanokatra ny masotsika, izy hanokatra ny fotsika, izy tena hikasika antsika ary tonga antsika ho resy lahatra ny amin'izao teny izao mba hanome fiainana ho antsika. Androany a dia tia hanome fampaherezana ho an'ireo izay mijoro amin'ny fahamarinana ary tena hoe tapa-kevitra marina miala amin'ny ataoko hoe fisehoany ety ivelany amin'ny fivavahana, miala amin'ny ataoko hoe rafidrafim-piangonana sy antoko-pivavahana sy ny fombafomba-pivavahana, mandà ny fomba tsy ara-baiboly rehetra ka miverina atao amin'ny leloha-rano mandeha amin'ny fahatsorana araka ny tenin'Andriamanitra. Tia hampaheriny tsirairay avy ahako fa fantatro fa rehefa mijoro ho an'i Jesosy Kristy isika dia tahaka ny fijoroan'i Jesosy tamin'ny fahamarinana tamin'izy teto tany anie dia nandà azy ny jiosy ary izay kitora-bato azy misy hamonoana azy fa tsy mbola androny, tsy mbola fotoanany dia tsy tratra izy fa ny hafarany moa dia samborina mihitsy izy i Jodasy no anisan'ny tompo-marika namadika azy ary natonga azy novononana satria alany jiosy izy. Marina fa planin'Andriamanitra nanombona azy teo amin'ny azy fijaliana, amita ny famonjena fa Andriamanitra nanao izay fa tao ihany koa ny fangalan'ny jiosy noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana. Ny jiosy rehefa nitory, ny fariseo, mpanora-dalàna rehefa nitory dia tsisy ninona zavatra nitranga fa teny tsara lahatra, teny amboamboarina, teny ataoko hoe mety mampatoritory koa ary. Fa rehefa tonga ny mpampianatra, rehefa tonga le maître, rehefa tonga le Jesosy Kristy le Andriamanitra velona tonga nofo teto ian-tany, nampiseho ny heriny dia nikuizan'ny olona zany Jesosy zany ary gaga ny olona rehefa nanao ny asany izy. Satria izy hoe mba magaky ity Jesosy ity fa ny teniteneny dia misy hery sy fahefana, tsy tahaka ny tenin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo. Magaky ity Jesosy ity fa fampianarana vaovao misy fahefanany azy netiny. Ahoana ty ozy izy fampianarana vaovao misy fahefana ty fa na ny rivotra sy ny ranomasina ary baikony dia manaky azy. Zany hoe le fijoroanao miala amin'ny fombafomba-pivavahana sy ny antoko-pivavahana sy ny rafidrafi-pivavahana ary ny fijoroanao tena hoe manaiky an'i Jesosy, anehoan'i Jesosy ny heriny sy ny fahefany aminao, mampiavaka anao hoe tsy teny eto am-bava fotsiny fa teny misy fahefana, ny marary sitrana, ny olona mibebaka, ny misy devoly afaka devoly, noho Jesosy miditra ao anatinao. Dia noho Jesosy miditra ao anatinao mampijoro anao dia misy ny mankahala. Tsy navelan'ny jiosy niditra sinagoga intsony Jesosy fa ny roany tsy navelany niditra teo dia tany anevitra Jesosy no nitory, mbola tonga tany ny olona hiaino azy. Ry Petera sy ry Jakoba, ry Jaona rehefa nitory ary famantarana voalohany nataony dia natsangana an'ilay nalemy izay nangataka foana teo ambavahadin'ny tempoly, teo ny jiosy, teo ny fariseo, teo ny mpanora-dalàna, tsy navita ninninona fa rehefa niseho amin'izay ilay olona ny fidian'Andriamanitra tsy tao anaty rafidrafitra sy fombafomba, tsy tao anaty atokotoko-pivavahana, tsy tao anatin'ny resaka sadoseo, resaka fariseo, resaka jiosy, resaka mpanora-dalàna fa mpiandry ondry, mpamory hetra, mpanjono, renina antsoiny Jesosy nanehoany heriny. Tsy nianatra resaka lalàna sy resaka ataoko hoe tao amin'ny baiboly fa rehefa niteny izy hoe tsy manana vola fosy na volamena omenanao fa zay ananako omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangazakana avy dia nitsangana le marary noho ny fahefana nomeny Jesosy dia nanomboka teo ny alina sy ny hedriona dia teanao izay anakanana ny apôstôly tsy hitory an'izany Jesosy zany intsony ary nrarana mihitsy izy ireo, nkapohana mihitsy izy ireo tsy hitory an'i Jesosy fa mbola nijoro izy. Nilaza n'le tena fahamarinana amin'izao fotoana be da be no mijoro miala amin'ny Babilôna, miala amin'ny toko-pivavahana, miala amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba, miala amin'ny fombafomba-pivavahana, miala amin'ny resaka ara-tsaina fotsiny fa kasihan'ny tompony fony ny tonga amin'ny fibebahana marina, malala le tena teny fahamarinana ary miaina amin'le tena teny filazantsara dia milaza n'le tena fahamarinana amin'izay ary mahita lay ataoko hoe
le fomba sy araka sitrapon'andriamanitra rehetra dia mijoro milaza an'izany izy, dia manomboka eo amin'izay ny fanoherana nataon'ny olona, manomboka eo amin'izay ny fandatsana, manomboka eo amin'izay ny teny ratsy maharo, manomboka eo amin'izay ny fanenjehana. Dia tia hampahery antsika tsirairay avy aho hoe lalana efa nidiavan'i Jesosy Kristy zany. Mety ho lazaina ianao fa satanista, lazaina ianao fa fanatika, lazaina ianao fa ekstremista, lazaina ianao fa tena hoe mianan-kendry, lazaina ianao fa tena hoe ataoko hoe zay teny ratsy rehetra itenenana anao. Mahereza fa hoy poetera hoe sambatra ianao raha itenenan'ny olona teny ratsy rehetra, itenenana ratsy ianao nefa ianao fahamarinana. Mifalia anao fa ny fanahy ny voninahitra mitoetra ao anatinao. Andriamanitra ny manamarina anao. Halleloja. Satria mila mijoro sika. Zao ny zavatra voasoratra azy. Luka 4:1. Andininy fa 2:20. Sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Enjana be ny zany tenin' Jesosy zany. Inona no ataon'ny olona ozy izy? Ariny, aratsiny, laviny toy ny zava-dratsy ny anarana noho ny izy, noho ny Jesosy Kristy. Dia be da be ny mahazo an'izany amin'izao fotoana, any amin'ny toerana misy azy any, eto Madagasikara, any am-pito an-dranomasina. Rehefa nahinao zao toroteny zao ny amin'ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, ny amin'ny toroteny tato amin'ity miomana iona amin'Andriamanitra ao ity, ny fahamarinana rehetra zay voalaza tato, zay hita hoe rehefa jerena ny zava-misy amin'izao fotoana, ny amin'ny hoe fivavahana dia betsaka ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ary nambara ny fanamasina tamin'ny alalan'izao teny rehetra zao, dia betsaka no mijoro sy mitsangana ary tsy miaroaro amin'ny ratsy intsony. Dia inona amin'izay ny ataon'ny olona azy? Halany, ariny, aratsiny, laviny. Mahereza raha lasaina bavy, mahereza ray aman-dreny, zoky zandry, lalana efa nidiavan'i Jesosy zany. Ary zao no lazain'i Jesosy ianao, sambatra ianao. Le fahasambarana ara-baiboly tsy hamihafa amin'ny fahasambarana lazain'izao tontolo zao mihitsy. Lazain'izao tontolo zao fa adaly ianao raha lazainao hoe sambatra ianao nefa enjehan'ny olona, sambatra ianao fa halan'ny olona, sambatra ianao fa haratsin'ny olona, sambatra ianao fa lavin'ny olona. Zay hoe ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra amintsika zay ho vonjena. Dia mifanohatra mihitsy ny fomba fijerin'izao tontolo zao sy ny fomba fijerin'i Jesosy. Sambatra ianareo, sambatra ianareo, sambatra ianao. Isaoran'i Jesosy hoe sambatra Jesosy fa ianao no momba ary noho ny ianao no mahatonga anahy sahala amin'izao. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy. Satria nahoana? Noho ny amin'ny tenin'i Jesosy. Halanao ny fahotana, halanao ny fitiavam-bola, halanao ny resaka fitoriana filazantsara ny tany, filazantsara n'izao tontolo zao, halanao ny rehetrarehetra fombafomba mpivavahana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary mijoro manambara an'i Jesosy ianao amin'izay fahamarinana rehetrarehetra ato. Dia ho ankalan'ny olona ianao sy zay rehetrarehetra voalaza teo, dia hozy izy hoe sambatra ianareo. Satria nahoana? Mifaly ianao. 3:20. Mifalia ianareo amin'izany andro zany ka mibita. Inona ny baiko nataon'ny Tompo? Mitomany ve? Miemora ve? Ajan'olo ve ny mbola fijoroana? Fa hozy Jesosy hoe mifalia, mibita, ary hoe miravoravo mihitsy miatsambotra, mifaly. Satria nahoana? Indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany no nataon'ny razany tamin'ny-paminany. Zany ny zavatra misy. Napetraka tsika tao tany hanambaran'i Jesosy. Dia tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, tsika tsy manana fahavalo olombelona, fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary ny tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy tsika, dia zao ny teny lazain'i Jesosy: misaorana izay manentsika anareo, mivavaho an'izay manisy ratsy ianareo, mivavaho any fahavalonareo. Zany ny filazantsara, zany ny tena tenin'Andriamanitra manana an'i Jesosy Kristy manao an'izany. Raha nona ny fahavalonao, omeo hanina izy, Romanina 12:20 zany. Raha mangetaheta izy, omeo rano izy sotroina. Fa raha manao izany dia manambatra vainafo eo andohany. Zany hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy sika, fa resena misoa ny ratsy, ary maneho fitiavana hatrany. Dia zao no lazainy hoe mifalia ianareo amin'izany andro zany, mibita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-tany, tsy eto an-tany ny anatenantsika an'i Jesosy fotsiny,
Korintianina dia milaza an'izay mihitsy amin'ny Korintiana voalohany toko 10 raha amin'izao fiainana izao ihany na tena antsika an' Jesosy mahantra indrindra isika. Fa tsy mijanona amin'ny eto tany ny zanak'Andriamanitra mijery ny tsy hita ary mijery ny ao aoriana. Misy ny valo soa ao aoriana, misy valim-pity ao aoriana noho ny fizoroantsika ho an'i Jesosy Kristy. Loza anareo manan-karena fa azonareo izay nahafapo anareo. Loza anareo izay voky antriny fa mbola honoana ianareo. Loza anareo izay mianky antriny fa mbola ory sitomany ianareo. Dia hozy izy hoe loza anareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany nataon-drazany tamin'ny mpaminany santoka. Ny mpaminany santoka no mahazo inona? Mahazo teny soa, mahazo laza, mahazo oby, mahazo fankasitrahana. Zany nahazo, zany zavatra misy. Fa raha ianao misy fanenjehana, misy fankahalana, misy hoe fanarian'ny olona anao noho ny amin'i Jesosy Kristy, mifalia ianao, mibitay ianao, lehibe ny valim-pity ianao any an-danitra. Ary androso ianao. Andriamanitra ny manamarina anao, Andriamanitra ny momba anao, Andriamanitra miaro anao, ary Andriamanitra tena ijoro ho anao. Inona ny zavatra nitanga rehefa nitoram-bato Stefana? Tsy zaka ny helenista mihitsy ny teny nambaran'i Stefana, tsy zaka ny helenista ny fanamasina tao amin'ny Stefana, tsy zaka ny helenista fa nahery vaika. Dia inona nataony? Leo izy dia nitorahany vato mihitsy Stefana. Fa zavatra hitantsika rehefa mamakytsika amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7, hitany Stefana sokatra ny lanitra ary Jesosy Kristy nijoro teo tanana ankavanan'Andriamanitra. Inona ny dikan'izay tanana ankavanana izay? Mampiseho hery sy fahefana izay. Tsy matory Jesosy narendremana. Salamo faraika amin'ny 20 tsy matory narendremana ny mpiaro ny Israely. Tsy mandao anao izy, tsy miala aminao izy, fa ampaherezany ianao. Mafy kely nanjoa an'i Jesosy, mafy kely nanjoa an'i Petera sy ry Jakoba sy ry Jaona, mafy kely nanjoa an'i Paoly nitoraham-bato noho ny fitoriana ty filazantsara ty, le tena filazantsara tena izy, tsy filana sitraka aman'olona, fa noerana izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ary hozy izy hoe ny mpaminany santoka no mahazo laza, ny mahazo teny soa, fa raha zanak'Andriamanitra dia misy an'izay fanenjehana. Rehefa mijoro an' Jesosy tsika, be da be ny zavatra tena hoe tsy marina ntsony ao anatin'io resaka fivavahana sy ny lovana hatramin'izay tany aloha io. Ary rehefa mijoro ianao manambara, tsy ankasitrahana, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany hoe ohatra hoe batisan'ny zazakely zany, fa ny olo-dehibe ihany natao batisa, mijoro amin'izany ianao dia lazain'ny olona ianao fa sekta. Rehefa miteny ianao fa tsy, rehefa miaraka amin'ny tompo dia fanasy ny fahamarinana, fa tsisy hoe sary ankohofana, tsisy hoe rano amasinina zany, tsisy hoe labozia, tsisy hoe vakana, tsisy hoe fitaovana jerena sy ampiasaina hivavahana zany, fa zao natoko ohatra mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana. Dia ho alan'ny olona ianao aren'izay olona. Fa zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny ianao fa tsisy olona masina hivavahana sy mpanalalana anao amin'Andriamanitra zany, tsisy atao Baiboly zany, dia mijoro ianao isan'ny fanenjehana sy fankahalan'ny olona, fa Andriamanitra manamarina anao. Iray no Andriamanitra, iray no Andriamanitra, tokana ny Andriamanitra. Rehefa miteny ianao fa tokana ny Andriamanitra, dia misy andahany zany. Ray ny Andriamanitra, misy andahany zany. Rehefa miteny ianao fa tsy misy anarana azona famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy ihany eto tany, fa mbola misy mampiasa anarana hafa, mbola misy mampiasa anarana olo-masina sahala amin'izao zao mbola hivavahana, fa nipotsapy anie zany, fa alitona tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy voasoratra ato, dia mijoro amin'izany ianao, dia ho ankahalain'ny olona, tsy ho tian'ny olona, ho alavirin'ny olona, lehibe ny valim-pity anao any an-danitra. Fa zany natao tamin'ny Jesosy sy ny mpianatra rehetra. Dia zao nambaran'i Jesosy koa zavatra anankiray tena mahavarina mihitsy ty zavatra tenen'i Jesosy ty ary mahatonga saina, fa Jesosy mihitsy moa milaza azy ary fahamarinana lazain'ny tenin'Andriamanitra, fa inona fa ny tompo koa mindra fo amin'ny ankohonana ary mba voavonjy ny ankohonana. Fa zao ny lazain'i Jesosy hoe sao dia heverinareo fa hitondra fiadanana ary aho. Matio 10:4-7. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra, fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vanaty vavy amin'ny rafozan'ny vavy, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Enjana be ny zany tenin'Andriamanitra zany, izy io miteny io, Jesosy Kristy io miteny io. Ary io misy le hoe rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao araka ny tenin'Andriamanitra, dia tsy tianao tsony ny religieux,
zany hoe le ao anatin'ny fombafomba-pivavahana sy ny mpivavaka satria ianao tsy ao anatin'ny fombafomba-pivavahana sy ny mpivavaka tsy religieux ianao tsy ao anatin'ny religion ianao fa ny anao connexion ny anao tena fiainana miaraka amin'i Jesosy ary mijoro ianao manohatra ny tsy fahamarinana ary manambara an'i Jesosy dia hozy Jesosy hoe tsy tonga hitondra fiadanana tonga hitondra fiadanana fa tonga aho ampifandrafy tonga hitondra sabatra ozy izy tondra sabatra ina le sabatra tenin'Andriamanitra maninona ny sabatra maranitra mihoatra ny sabatra roa lela ka mampisaraka ny tonona sy ny tsoko ny aina sy ny fanahy rehefa ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mijoro ianao an' Jesosy mahereza raha lasaina bavy Jesosy Kristy miteny amin'ny toko 7:20 amin'ny Matio hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao Jesosy manamarina anao Isaia 1:7 dia milaza hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitatana anao mitalaka avana famarina koa Isaia 3:7 dia milaza hoe raha mitany rano ianao dia tsy hanafitra anao raha mitany ona ianao dia tsy hanafitra anao ny rano raha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy handaitra aminao ny lelafo raha lasaina bavy betsaka ny fanenjehana betsaka ny fanenjehana voalaza ny tenin'Andriamanitra misy any amin'ny asan'ny apôstôly any rehefa nampahery ny mpianatra ny apôstôly dia hozy izy hoe tsy maintsy ao amin'ny fahoriana lehibe no idirana fanjakan'Andriamanitra dia nampahery ny mpianatra izy tamin'ny teny maro isan-karazany ary teny koa Paoly any amin'ny epistily any hoe izay te ho velona araka ny toe-panahy araka n'Andriamanitra dia tsy maintsy ho enjehana zany hoe ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo zany dia mahereza ianao fa ireo fahavalo ireo eritreretinao eritreretiny fahavalo ianao fa ianao tsy manam-pahavalo afa sy ny devoly ihany fa ianao tia na dia ny fahavalonao ary mbola hitenyreo hoe anaraka anao zay fa fantatray fa mahery ny Andriamanitra ao ary ny Andriamanitra ao ihany ny Andriamanitra dia Jesosy Kristy na ho ela na ho aingana minoan Jesosy Tompo dia vonjeny ianao sy ny ankohonanao amin'ny alalanao ny ikasihan'ny Tompo ny vadinao amin'ny alalanao ny ikasihan'ny Tompo ny ray aman-dreninao amin'ny alalanao ikasihan'ny Tompo ny anadahanao sy ny ataoko hoe ny rahavavinao amin'ny alalanao ny ikasihan'ny Tompo ny anabavinao sy ny rahalanao ny ray aman-drenao ny mpiray-tampo aminao minoan Jesosy Tompo dia vonjeny ianao sy ny ankohonanao aza miempotra fe mijoroa raha miempotra ianao dia tsy sitraky ny fanahiko Jeremia 1:2 dia milaza hoe aza matahotra ianao aza mangovotra eo anatrehany ianao fa raha mangovotra eo anatrehany ianao vao maika ianao ataoko mangovotra ihany koa fa mandrosoa miaraka amin'i Jesosy aza miempotra fa eny am-pandehana ianao omeny hery omeny fahefana omeny fifaliana na ao anatin'ny ady ao anatin'ny fanenjehana ao anatin'ny fankalan'ny olona ao anatin'ny teny marary ataon'ny olona dia tsapanao fa fanamasina ao anatinao ary hoy Jesosy aza mifaly ianao fa manaiky ianao ny fanahy fa ianao amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy dia hitsoaka ny demonia ianao tena metra-tanana ny marary dia ho sitrana ny marary ianao tena hiteny fampaherezana ny olona dia ahery ny olona ianao tena hiteniteny fibebahana ny olona dia hibebaka ny olona nefa ianao tsy aviaiza tsy aviaiza nefa ianao tsy ao anaty rafidrafitra sy fombafomba ianao tsy anaty atoko-pivavahana ianao tsy mivoaka amin'ny fianarana zaozao fa tao amin'ny fanamasina dia ho voakasika ny olona noho ny fampiasan'i Jesosy ianao mahery vaika manositra anao izy mameno anao izy mitarika anao amin'ny fahamarinana izy ary andohalika eo anatrehany ianao ary ilaza fa Jesosy ihany ny mpamonjy Jesosy ihany ny mpamonjy anarana ambony noho ny anara rehetra io anarana hoentinao io ary tsy misy matohatra an'io rehefa hoentinao io aza mifaly ianao fa manaiky ianao fanahy mifalifa voasoratra any an-danitra ny anaranao ary vetivety foana Jesosy dia ampahery sy hitarika anao mandrakariva ny devoly tsy matahotra akanjo fotsy zany ny devoly tsy matahotra anara-piangonana zany ny devoly tsy matahotra lacroix zany ny devoly tsy matahotra ataoko hoe boky hoentinao zany ny devoly tsy matahotra hirahiry zany fa ny atahorany devoly dia ny olona masina ny atahorany devoly dia ny olona manana an Jesosy ao anatiny ny atahorany devoly dia ny olona matahotra an'Andriamanitra ny atahorany devoly dia ny olona tia an Jesosy ary tena hoe miaina amin'ny fahamasinana ny atahorany devoly dia ny olona tena manana le anarana velona ao anatiny ka rehefa tonga ianao dia matahotra ny fanjakan'ny maizina matahotra ny ataoko hoe ny fanahy rasy rehetra ary ianao tena aseho an Jesosy aminao ny heriny aseho an Jesosy aminao ny heriny tsisy atohotra anao amin'ny anaran'i Jesosy haleloia ary ny olona rehetrarehetra hiaiky fa lehibe Jesosy noho ny fampiasan'i Jesosy ianao ny olona rehetrarehetra hiaiky fa Jesosy rerinao Andriamanitra ary tsy foana ny fijoroanao an Jesosy fa maro no voakasika eo foana tsy parifary fa aminaniny efa voalaza zany fa eo koa ny vary noho ny fijoroanao maro no voavonjy ho an Jesosy ihany ny voninahitra amen